amin'ny fotoana ny famezana andretsika rivijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay anaranao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv miarabanao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany ireo andindrim-baovao izay entina amintsika amin'ity takariva ity. Eo misy hatry ny fampianarana avy hatrany nizotra tampilamina tamin'ny akabe ny fanadinana CEPE androany ho an'ny faripady ity mpampianarana Antananarivo tomombana ny fikarakarana na dia somary nampiaiza ny fizoran'izany fanadinana ara-panjakana voalohany izany no ny fitokonana nataony sindikany mpampianatra. Eo jeretsika indrindra ary ny fanadidina mirakitra izay. Vao maraina dia nilomay ireo ray aman-dreny nitondra ny zanany hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany amin'ny fiainany dia ny CPE. Amin'ny ankabeny dia nizotra tao anaty filaminana ny fanadinam-panjakana izany raha ho an'ny farim-piadidiana Antananarivo renivohitra. Raha tetsy amin'ny foibe mpanadinana CEG Antanimbaronandriana manokana ny resahana dia tomombana fikarakarana rehetra nanomboka tamin'ny fito sasany maraina ny fiantsoana ho an'ireo mpiadina misy 524 ny tsinjarana amina efitrano 420 ary nanomboka tamin'ny 8 maraina ny fizarana ny laza adina. Tokony andraikitra ny fanadinana anio eto amin'ny centre CEG Antanimbaronandriana izany hoe telo isaky ny efitrano iadinana feno daholo izy ireo. Eto tokotany ny surveillant de cours tonga ny mpandraharaha ray isaky ny salle de classe zany hoe sy ny membre de secrétariat tonga namaly ny antso daholo. Afaka manomboka ara-dalàna zany satria feno ny fepetra hanombohan'ny fanadinana. Nidina teny amin'ity foibe mpanadinana etsy Antanimbaronandriana ity ny ekipan'ny ministera fanabeazam-pirenena izay notarian'ny ministra Horace Gassien nijery fotony ny fizotra ny fanadinam-panjakana voalohany amin'ity taom-pianarana 17 ity izany. Marina fa misy ihany aloha ireo olona zay mbola ny mpampianatra zay mbola mitokona ninitsy anatanteraka mihitsy an'izao fanadinam-panjakana zao fa nandray fepetra ny ministera ka efa naharainy tolotanana avy amin'ny mpampianatra avy amin'ny secteur privé eo ihany koa ny mpitandron'ny filaminana zay isorana manokana noho ny fanampiana zay azo avy amin'izy ireo tsy tapaka hatramin'izay eo ny ben'ny tanàna zay nanetsika ny quartier mobile sy ny olona ny fanampy amin'ny ministera mba ampizotra antsakany sy andavany ty fanadinana CEPE ty. Araka ny fanambarany ministra ny fanabeazam-pirenena dia miara-miasa akaiky amin'ny mpitandron'ny filaminana ny ministera izany amin'ny fanamafisana ny fiambenana ireo foibe mpanadinana. Araka ny nambarany ministra ny fanabeazam-pirenena trany dia hanomboka amin'ny alakamisy zoma ho avy izao ny fanitsiana ireo kopia amin'ny sabotsy kosa ny famindrana naoty na transcription ary eritreretina ho amin'ny talata ny ho any ny amoahana ny valim-panadinana CEPE raha tsy misy ny sampona.